zavatra hitako tamin'io fotoana io aloha ny olona zany tao anaty fotoana makany an-tsaha daholo satria zao efa fotoana anaovana varan-tanety dia izy io zany afo nanao mpanefo no nanao an'ilay izy dia nanefy izy dia rehefa nanefy izy dia nipitika ilay vainafo dia nisy ohatran'ny rivotra be ilay izy dia tonga dia niakatra tamin'ilay tafo nanefeny ilay izy dia vetivety kely ilay izy azony izy tadio be dia tonga dia nifindra ilay izy. Ny entana zany ny olona ny ankamaroany aloha tsy dia tsisy avitra mihitsy satria ny olona tany an-tsaha daholo tonga avy any voagaga hoe mainy trano. Fokon'olona aloha zany niezaka namonjy fa le afo le rivotra nitsoka tena nitsoka be tena nandrivotra be dia izay trano afaka ohatran'ny hoe vonjena sisa no azo natao fa le tsy afaka vonjena tsisy azo natao tsao satria le izy tena fanakaiky koa le trano dia mamahay be le afo dia tsy afaka tena niditra tao anatiny be le fokon'olona fa tetỳ amin'ny sisa izay trano azo ndrombana sisa no navotana fa le tao anatiny tsy afaka niditra tao tsao satria le trano fanakaiky kely daholo fa fokon'olona zany tena nanao izay azo natao ka. Mahita taminaka ao ny vilia, ny sotro, ny vilany, ny tavy-mofo, ny lay, ny peka, sakafo hohanina may daholo dia sahirana izay menakavy. Sakafo hohanina dia efa io mangahazo alaina an-tsafa ny tata-tanàna na mainana na mba hapetraka hohanina raha may tato. Masom-boly sabony eo amin'ny 3 kitapo sy ny 4 kitapo may aby, tsy tratratatra, tsy tafavoaka. Masom-boly vary, katsaka, voanjo, ireo meranay ireo na mekely hohaninay bananina io ampipina an'ilay mangahazo alaina an-tsatsy-may dia nanatitra fotsimbara aloha merany hohaninay. Zay dia efa mangataka an'izay fitondran'ny fanjakana fa dia efa zay efa voa zay moa dia efa ny fambolena sy ny fiompiana efa tapitra tsisy. Ny fampandrosoana dia ho an'ny Madagasikara manontolo fa tsy ho an'ny faritra Vitsy na ny distrika Vitsy na ny commune Vitsy any eto Madagasikara. Ho anao ezaka ary manao an'izany ezaka izany izao fitondram-panjakana izao mba tsy hisy intsony faritra eto Madagasikara, tsy hisy intsony distrika eto Madagasikara tsy tonga an'izany fampandrosoana izany. Matokia ianareo fa sady minisitra tompon'andraikitra anivo gouvernemanta ny tenako no minisitra ihany koa miha manokana an'ity faritra Bongolavo ity ka tsy ho adinika ianareo eto amin'izany faritra Bongolavo izany ho an'ny fampandrosoana. Izay indrindra no nahatonga anay ny antony lehibe moa dia noho ilay voina izay ny anjady tamin'ity tanàna ny Mahajeby ity. Fa misy ireo izay voatsirambin'ny tanana, misy ny fanomezana fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana, avy amin'ny président Andry Rajoelina, avy amin'ny fitondram-panjakana manontolo gouvernemanta dia ny tenako no anotra izany ampitiavana ho anareo renivohitry commune ny Mahajeby izany. Misy vary fotsy izay milanja gonina 50 kilao, misy 100 gony izy ireo, izany hoe 5 taonina ho anareo eto Mahajeby.
misy ihany koa ny sira, misy ny so zay oentina karakarana zany, misy 20 isa izy ireo, misy ny koveta misy 50 isa izy ireo, misy ihany koa ny akanjo izay ao anatina finosana 10 kitapo izy ireo ho an'ireo zay tena sahirana traboina, ary misy menaka 20 litatra noentina avy amin'ny fitoram-panjakana ho anareo eto Mahajety, ianareo zay traboina koa enganye izany tosika zay omeny fitoram-panjakana zany hitondra fampahirezana ary atonga anareo anana an'izay finiavana ny hiatrika sy hitraka na dia eo ara zany voina zay nianjady tamin'ny fianakaviana sy taminareo vahoaka eto amin'ny commune Mahajety. Amin'ny araka ny tatitra zay nataon'ny lehiben'ny délégué ny arrondissement sy ny chef district dia nisy ihany koa ny fahavoazana satria dia mpamboly ny akamaroanareo eto amin'ity commune Mahajety ity. Nisy ny fampitehana teo amin'ny Masimboly, nisy ny fampitehana teo amin'ireo hoentimanana an'izany famokaran'izany, ary amin'ny maministra miaya manokana ny fambolena ny fiompiana ny jono dia nitondra ihany koa zay kely voatsirambony tanana izahay koa atolotra anareo ampitiavana. Misy Masimboly ho an'ny vary an-drano zay milanja 510 kilao. Misy ihany koa ny Masimboly zay ho an'ny vary an-tanety, ilay karazam-bary atao hoe B22 sy ilay karazam-bary atao hoe Nerika 4 zay isan'ny karazam-bary faran'izay raitra amin'ny vary an-tanety amin'izao fotoana izao eto Madagasikara, dia manolotra anareo an'izany ampitiavana ihany koa izahay zay milanja 110 kilao. Mariako fa reo Masimboly ireo vary an-drano izay Masimboly X 265 ary ny vary an-tanety ilay Nerika 4 sy B22 reo dia omena toromarika ny tale regionaly ny fambolena fiompiana ny jono eto Bongolava, ampianaro ny mpamboly eto Mahajety mba ampitombo, satria Masimboly mbola ho ampitomboany izany ka mba hanenika an'ity commune ity izany karazam-bary zay tena isan'ny raitra sy mamokatra izany mba hiavotanareo amin'ny famokarana, atratraranareo fahavitatena ara-tsakafo ato anatin'ity commune any Mahajety ity. Misy ihany koa hitantsika ireo lay semoara, zany hoe lay fambolena vary an-tanety izay atosika izay teknika vaovao ho ampianarina mampiasa an'izany ianareo mba hanafaingana sy hanatsara ihany koa an'izany teknika mpamokaran'izany. Misy ihany koa ny sarcleuse na ny fiavana vary an-drano zay omena anareo eto amin'ny commune Mahajety mba hampokosihana anareo amin'izany famokarana satria dia mpamokatra ianareo eto Mahajety. Izay no voatsirambony tanana, izay no fanampiana avy amin'ny fitoram-panjakana. Ezaka atao fitoram-panjakana miaraka amin'ny gouvernement aty amin'ny faritra ny fanamboarana ny lalana mba ahafahan'ny district mifamezivezy, commune mifamezivezy ary mifandray amin'ny renivohitra ny faritra aty amin'ny faritra Bongolava. Efa nomena toromarika ny tale party ny fambolena fiompiana ny jono, tsy ny fambolena ihany fa na ny fiompiana ny jono satria ohatra mahita matsabory maromaro aty dia tsy maintsy miverina aty izy ireo miaraka amin'ny teknisiana mijery hoe inona ny fanampiana amin'ny fiariana
ny fanofanana ara-teknika reo le masomboly zay nentina taty reo nge masomboly mbola afaka ampitomboina ary hiparitaka aty amin'ity commune aty satria masomboly voafantana zany izy ireo na ny vary an-tanety isan'ireo le raitra dia raitra ny B22 moa ny karazany na ny Erika 4 ny karazany izay tena mamokatra be satria olona miasa sy mamokatra ny aty vary an-drano X 265 isan'ny masomboly zay tena raitra ihany koa dia heverina fa hitondra an'izay fivoarana makany amin'ny fahavitantena ara-tsakafo ny mponina eto amin'ity commune ny Mahajeby ity zany. Fitondram-panjakana dia nametraka ho lara-pahamehana ny fametrahana ny tompona andraikitra mahefa na teknisianina io eny anivon'ny distrika fa tsy janona eo anivon'ny faritra ho an'ny distrika rehetra manerana Madagasikara isan'izany distrika Fianarivobé mba nakaikikaiky kokoa andreo le tena mila an'izay fanohanana sy fanampiana sy fiaraha-miasa zay zany avy amin'ny fitondram-panjakana ny mpamokatra sy ny vahoaka ety fotony dia ezaka lehibe zany amin'ny taona 2024 dia ho hitantsika eo fa maro dia maro zany ireo distrika zay lara-pahamehana dia tsy maintsy ametrahany fitondram-panjakana n'izay rafim-panjakana zay manakaiky vahoaka zay manampy chef distrika sy ireo ankolafiny rehetra eo amin'ny fitantanana ara-panjakana rehetra dia isan'izany ministera zay iandraiketa